La fomba voafatanteraka kosa no entina hoanao manaraka. Namorom-panao gazety ny 67 hectares androany maraina ireo mpiangavana avy amin'ny Obed Edoma Madagasikara ny Malagasy. Ilaza izy ireo fa hanatanteraka famelabelaran-kevitra ny alahady ho avy izao ny akady-bahoaka entina iresana ireo fahatsapan'izy ireo ny tsirariny eo amin'ny fakan'ny vahiny tany eto Madagasikara. Nambe folo ny volana novambra ho avy izao no ikarakara famelabelaran-kevitra eny akady-bahoaka ny fikambanana Obed Edoma Madagasikara ny Malagasy. Izay no nambaran'ireo mpitarika ny fikambanana Obed Edoma androany maraina raha nitafa tamin'ny mpanao gazety teny amin'ny 17 hektara. Ity famelabelaran-kevitra ity dia entina iresana ny fananantany indrindra ho an'ireo olona izay manana olana amin'izay sehatra izay. Ity hetsika azo atao hoe hetsika fanairiny ity moa dia hitantsika fa netomboka teo akady-bahoaka ny olana ny tanin'ireo fokon'olona maro be izay mividina karana mpanambola na rovan'ny mpitondra fanjakana. Rehefa nandeha ny hetsika akady-bahoaka dia niantsony avy any amin'ny faritany Majunga tafiditra Dego irahantsika malala ary Tamatavy efa ela ihany koa nisy an'io ady tany io raha tsy horesahana afa-tsy ny midradradraina tato atin'ny cogestion ny Ilzepas. Rehefa niantso ireo namana avy any amin'ny faritra ireo hoe sao dia mba titeny ianareo Antananarivo fa tsy Tananarivo ihany no voakasika ity tany lasa ny vahiny ity fa ny saika manenika Madagasikara mihitsy fa mba edivo amin'izay sehatra fa anareo miady ihany koa ny aty amin'ny faritany mba tsy isiny izay le hoe fitongolanana amin'ny fampahafantarana amin'ny vaovao amin'ny vahoaka malagasy izay. Rehefa tena nandeha nefa ny izy ireo fanairina ho an'ny mpitondra fanjakana izay dia ozy koa ny vahoaka malagasy rehetra mihitsy fa azo atao. Eto zany izy zay dia sady manaitra ny sain'ny vahoaka malagasy mba ho tonga saina amin'izay mba tsy ho voareborebo ny rononan-tavy kopaka ambava fa mba tena ahay hijery tsara ny ametrahana ny taranaka fafa mandimby any aorina fa tsy ho sanatry ny vava atsy aorina kely anao fangatahana hitady fasana ilevenana any Maurice na La Réunion na any Afrique du Sud satria dia afaka 10 taona na 10 taona dia tsy ho an'ny gasy tsony Madagasikara raha izao no mitohy fa an'ireo mpanambola vazaha karana sinoa. Fa tao anatin'izay famirina mpanao gazety izay ihany koa dia nanamafy ny tokony isian'ny fijerena akaiky ny sosialim-bahoaka eto amin'ny firenena izy ireo. Anisan'ny kian'ity fikambanana ity ny Tsindrazo Lena mahazo ny vahoaka malagasy.